Miarahaba antsika rehetra indray a tonga soa eto amin'ity épisode faharoa an'ny vlog 2026 ity a. Raha tamin'ny farantsika nandalo tany a Prague tany nahita toerana mahafinaritra be, nanandrana sakafo mbola tsy fihinana mihitsy a, nahita toerana manatantara ihany koa, atao ihany koa ireo zavatra nahatsikaiky tena tsy efa-tsefany teny, nianatra teny mbola tsy fantatra mihitsy ny hatramin'izay a. Ny fanena tamina mponina tena mana-talenta. Androany indray dia hoentinay nareo miaraka aminay makany a Vienne indray tsika amin'ity indray mitoraka ity. Tsisy resabe fa tonga dia lazara. Tonga soamantsara eto a Vienne isika. Vienne moa zany dia marihana fa capitale an'Autriche. Raha oharina amin'ny Prague dia makaty atsimo atsinanan'ny Prague moa zany misy an'ity toerana ity. Ariva moa zany zay vao tonga teny an-toerana ka dia tonga dia napetraka ny valizy dia lasa izay nandehandeha. Tonga eto amin'ny hôtel de ville tsika, tsy ho tononoiko le anaran'ilay toerana moa zany fa hitanareo io. Rehefa fête de fin d'année toy izao eto amin'ity toerana ity dia misy marché de Noël ngeza be, dia misy ihany koa toerana fanaovana patinoire. Malheureusement tamin'io fotoana io tsy nahatratra marché de Noël zay tamin'io fa bon, misy toerana fanaovana patinoire moa zany. Somary radreraka koa moa zany zay tamin'io fotoana io satria vao tonga mihitsy ka nalonay tsy nanao patinoire, fa nalonay nanandrana an'ity sakafo matsiro be ity sakafo ity natsoina hoe crêpe de l'empereur. Raha ny filazan'ny olona anazy dia i François Joseph Ier izay empereur aty Autriche no tena nankafy an'ity recette anankiray ity. Tian'olona crêpe matevina sady potipotika saupoudré de sucre blanche ka natsoina hoe crêpe de l'empereur. Dia avy eo zay tonga dia nisakafo tao amin'ny café Alt Vienne. Somary efa lobato moa ny TGOS moa tamin'io dia tonga dia le sakafo moa zany nalaina sary tamin'ny telefona. Natsiro dia natsiro tokoa le sakafo. Rehefa avy nameny kibo moa zany dia nody makaina fa ny apitson'iny tena mbola rotoroto be. Araka ilay nitenen'ny miora teo moa zany tonga dia direction Hallstatt tsika, eo amin'ny 4 heures de train eo zany miala en Autriche. Misy an'ity petit village mahafinaritra be ity, classé patrimoine de l'UNESCO izy ity. Tsara ho fantatra fa ity toerana ity no nangalan'ireo producteur Disney ny inspiration an'ilay village ao amin'ny Reine des Neiges. Za moa zany tamin'ny fotoana io mbola tsy nijery Reine des Neiges mihitsy, fa noho ny efa nody dia nijery dia hitako hoe mitovy le izy. Tena mahafinaritra kely ity toerana ity satria entrana lac le izy dia entrana chaîne de montagne ngeza be izay atao hoe les Alpes, dia manome décor ohatran'ny hoe médiéval. Mahafinaritra kely, mitovy amin'ilay amin'ny dessin animé amin'ny Reine des Neiges mihitsy moa zany. Fa conseillako fotsiny raha ohatra ny hoe wakatsinareo dia manaova mafana tsara, indrindra amin'ny période mangatsiaka, zany hoe période d'hiver, fa tena mangatsiaka aty. Conseillako ihany koa raha ohatra hoe wakatsinareo dia tondra espèce satria izay niezaka mividividy zavatra dia somary tsy dia misy carte bancaire aty fa espèce daholo no ampiasain'ny olona. Izay moa zany tamin'ny 12 ny tonga tamin'ny 12 atoandro dia ny visite an'ilay toerana aloha nataonay. Zay vao nandeha sakafo vers 16 heures teo angamba. Eny antsefatsefany moa zany ny fangalana sary sy ny vidéo mandeha ihany. Ho antsika avy any amin'ny toerana mafana moa zany zavatra ohatr'izao tena zavatra inédit, indrindra fa classé au patrimoine de l'UNESCO, tena hoe nahita tsy fahita. Rehefa tonga moa ny hariva dia nandeha nody zay, avy eo dia tapitra ny journée anay, deuxième jour à Vienne. Tena hoe mandeha be le fotoana fa vetivety kely teo dia efa troisième jour sahady aty à Vienne. Tamin'ity troisième jour ity zay nandeha ny visite an'ity toerana anankiray mahafinaritra be ity dia tsy inona izany fa ny Bibliothèque nationale d'Autriche. Tatony nahafantarako an'izany hoe tany amin'izany ville atao hoe Salerne any Italie zany ny université ana médecine voalohany tamin'ny 11e siècle. Dia raha zoky anankiray avy any Carthage no nanao traduction an'ireo pratique médicinale grecque sy arabe rehetra ho latin mba ahafahana miparitaka aty Europe. Ny métier de traducteur zany tamin'izany fotoana zany dia azo lazaina fa métier tena important. Tao ihany koa no nahafantarako an'izany hoe aika ny médecin généraliste sy ny chirurgien dia formation samihafa mihitsy ny ataon'ireo olona ireo tamin'izany fotoana zany. Raha ohatra ianao ka liana amin'ny resaka tantara momba ny médecine dia tena ho tianao ity toerana ity.
avy eo moa zany zay rehefa visite ny biblioteka dia tonga teto amin'ity toeran'ity zay tsy alavitra ny biblioteka. Ity toeran'ity dia tena spot malaza fangalan'ny olona sary aty à Vienne izay antsoina hoe Albertina. Ancien palais moa zany ity dia nivadika musée koa amin'izao fotoana izao. Rehefa vita izay dia nandehandeha teny amin'ny ville sisa nataonay. Izay koa moa zany mbola andray train ho any a Budapest tamin'io andro io. Ka dia andratsika no miona amin'ny épisode manaraka. Aza dino ny like sy misaboana raha ohatra nahafinaritra anareo ity vlog ity. Ka teneno izy hoe mamelanao izaho androany dia mifona mireo atalana dia teneno izy hoe aleo miava